ampanajana ry havana no iarabananao ary ampitiavana no hitamananao iaraka iombavaka am'izao takariva izao dia ho ampitombona aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Ny dikateny ombonana no baiboly hoentsika vakina mandritry ny fandaharana. Ny salamo 5:10, salamo 5:10 no iatsotsika sy ideratsika ny tompo amin'ny anarany Jesosy. Avia oka isika ioby ny tompo ankalaza ilay vatolampy mpamonjy atsika, oka akeo anatrehany ampiderana ankalaza azy amin'ny feon-java-maneno fa Andriamanitra lehibe ny tompo, mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra, eo ambany fifehezany atin'ny tany. Ary azo koa ny tampon'ny tendrombohitra, azy ny ranomasina fa nataony, azo koa ny tanety fa ny volafolainy, midira oka isika iankohoka sy tsaoka andohalika eo anatrehan'ny tompo mpanao atsika, satria izy no Andriamantsika, fa isika kosa vahoaka fiandriny andehanondry tariny. Goaingany ianareo anio mba hahaino ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny nataon'ny razanareo tao Meriba, tamin'ny zavanitranga tao Masa tany an-tany efitra, fa niantsy sy ny tsapahy ny razanareo, na dia efa nahita ny asa nataoko aza, 4 taona no nahatofoka izany taranaka izany. Ka hoy aho hoe vahoaka verisaina tokoa ireo ka tsy mahatakatra izay lalana hitariako azy. Koa ny anina tamin'ny katezerana aho nanao hoe tsy idiran'ireo ny toeram-pitsaharana no maniko. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mifonahitra anao zahay, lideranao, mankalaza anao. Tsy misy tokoa Andriamanitra afa-tsy anao, ny Andriamanitra mpaharo zao tontolo zao, Andriamanitra namorona n'izao tontolo zao, Andriamanitra velona, Andriamanitra miteny, Andriamanitra manaiky ho tomponay. Misaotra tompo, indreto zahay amin'izao takarivo zao, tena vahoaka natsonao manokana andehanondry tarinao Jesosy, indreto zay mitanila andray fampahirezana avy aminao. Tsy misy azo naenterana nety ambany masoandro, fa ianao le mpamorona ho atomonay amin'izao takarivo zao. Sokafanay ny fonay tompo, andray ny hafatrao, te iona aminao zahay, ny andrandrana, te irao ny fanainao masina Jesosy, mba ampitoetra ny teny rehetra izay vorenesinay, mba ho vatsy fiainana. Dia mianaranao Jesosy nanovana izany vavaka izany. Amen. Kane urang duata
fanainao irao aminay zany talao mba vokeso zavatsoa ny mangeta etanao mba vokeso zavatsoa ny mangeta ny andraisantsika ny afatra dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara na vaovao mafaly soratany Lioka toko 5:20 filazantsara araka ny Lioka toko 5:20 ny 1 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tafiditra tao Jerikao Jesosy ary namakivaky ny tanàna, ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakeo, sady lehibe ny mpamory-hevitra no mpanan-karena. Mba nitady ahita izany Jesosy izany izy, saingy fohy ka tsy afa-nanoatra satria nifanety ny vahoaka. Dia nilomay ny aloha izy ka nianika azo amontana mba hitazana ny Jesosy, fa akaikin'izany no efa andalovany. Noho ny tonga teo Jesosy dia nitraka ary niteny tamin'ny Zakeo hoe: ry Zakeo, midina faingana fa any aminao anio no tsy maintsy miatrano. Nidina faingana Zakeo ary nandray an'i Jesosy tamin'ny kafaliana. Nonomonina ny olona rehetra, nanatrika teo ka nanao hoe: any amin'ny mpamory, any amin'ny mpanota indray re no amantanany. Niato kosa i Zakeo ka niteny tamin'ny tompo hoe: indro tompoko, ny atsasaky ny fananako afoko ho any manitra, ary izay zavatr'olona azoko ampitaka dia onerako inefatreny. Ary hoy Jesosy taminy: anio no famonjena, dia tafiditra amin'ity trano ity. Noho izany ity lehilahy ity koa dia zanaky Abrahama, fa nitady sy hamonjy izay very natongavany zanak'olona. Amen. Efa norenesika tsy vao ela akory ity tantaran'ny Zakeo ity, nampitondran'ny tompo afatra tamin'izany. Mbola iverenan'ny tompo anomezana afatra ho antsika ihany koa izy amin'ity tolakandro hariva ity. Tsy lany amamina ny tenin'Andriamanitra, ary ny afatry ny tompo dia nataony manokana ho anao ho ahy amin'izao takariva izao. Raha mijery ny lohateny zany Lioka 5:20 zany tsika vakitsika teo, dia hoe iaonan'i Jesosy i Zakeo, iaonan'i Jesosy Zakeo. Ny voto-kevitry ny afatr'Andriamanitra ho antsika izao dia izay indrindra. Ahoana no ahafantarana fa tafahoana amin'ny Jesosy tokoa ny olona? Ahoana no ahafantarana fa tafahoana amin'izay Jesosy tokoa ny olona? Eto i Zakeo voalaza fa mpamory-hevitra, mpanan-karembe, andininy 7 mba nitady ahita izany Jesosy izany izy, saingy fohy ka tsy afa-nanoatra satria nifanety ny vahoaka. Dia lasa Zakeo ny olomay, niazakazaka, niakatra tamin'ny hazo anakay tamin'ny lalana izay ale andalovan'i Jesosy. Dia iona amin'i Jesosy raha namana, ka tsy maintsy nampiasa hevitra ionana amin'i Jesosy. Mety
Nieritreritra angamba izy koa hoe hitazan-davitra fotsiny hoe rehefa hitany akaiky eo ambany azo io de ampy azy zay. Kanefa nandalo Jesosy de tena nijanona mihitsy teo amin'ny potry le azo zay niakarany Zakeo. Traka de niteny tamin'ny Zakeo Jesosy hoe ry Zakeo, midina faingana fa ny aminao an'io no tsy maintsy miatrano. Midina faingana miatrano any aminao an'io. De ny olomay Zakeo ry havana, midina ankafaliana, tena tanteraka le hoe niona tamin'ny Jesosy Zakeo, niaraka amin'ny Jesosy ho any an-tokantranony Jesosy. De teo ny fimonomonoman'ny olona 7 tsy nampaninina azy zany, fa hoy Zakeo, indro tompoko, ny atsasaky ny fananako afoiko any mahantra, ary zay zavatr'olona azoko ampitaka de onerako inefatreny. Tena tafahoana tamin'ny Jesosy Zakeo satria na zavatra mitranga. Tena niova ny fiainan'ny Zakeo ry havana. Zakeo lay mpanan-karembe, mpanefoefo, mpamorietra, miara-miasa amin'ny mpanjanaka ny Romanina zany, hoy isika malagasy hoe miara-miasa tamin'ny voanjo. Tsy nitady afa-tsy azahoany tombony, napikakaiky amin'ny mpiarabelona taminy, tsy nijery afa-tsy ny tenany, tena zavatra nitranga. Rehefa tafahoana tamin'ny Jesosy Zakeo de hoy hoe ny atsasaky ny fananako afoiko ho an'ny mahantra. Lasa nitodika any amin'ny hafa Zakeo, tsy ny tenany intsony, ny mahantra no jerevany. Ary tsy vitan'izany fa hoy Zakeo hoe ary zay zavatr'olona azoko ampitaka de onerako inefatreny. Lay afetsena tao anatiny, lay fitiavan-tena tao anatiny de lasa niova amoram-panahy. Tena tafahoana tamin'ny Jesosy izy, niova ny fotom-pisainany, niova ny zavatra eritreretiny, ary azo lazaina mihitsy ary fa ny fiainany manontolo de tsy ohatran'ny teo aloha intsony. Satria na ny mpanjanaka ary mety tsy ho faly amin'izany ataony zany, fa tsy nampaninina azy, fa le tena hoe niona tamin'ny Jesosy izy de niova ny fiainany. Tsy Zakeo ihany no hitantsika tao amin'ny Baiboly fa maro, fa andray anankiray isika dia ny tantaran'ny Saoly. Saoly lay nanenjika ny kristianina, nahazo taratasy tamin'ny lehibe misorona mihitsy i Saoly ry havana, ny fofo ny kristianina. Hitantsika zany amin'ny asan'ny apôstôly 7. Asan'ny apôstôly 7 zao ny voasoratra amin'izany. Tamin'izay Saoly dia tsy nana-po afa-tsy ny andrahoana sy andripaka ny mpianatry ny tompo. Nanatona ny mpisorona be izy ary nangataka taratasy ahazahoany miditra amin'ireo sinagoga ny Damasy. Ny nokendreny de ny amatotra sy hitondra makaty Jerosalema zay olona tratrany manaraka ny lalàna nosoritan'ny tompo, na lahy na vavy. Ary raha mbola nizotra nakany Damasy ny diany ka mbita eo akaiky ny tanàna de nisy hazavana avy tany an-danitra, na nelatrelatra tampoka na nodidina azy. Niankarapoka tamin'ny tany Saoly
sady nandrefeona no taminy hoe Saoly Saoly nahoana no manentsika ianao de hoy Saoly iza moa ianao tompo ary ilay feo namaly hoe izao ny Jesoa ilay enjehanao fa mitsangana makanisa ao an-tanàna de ho lazaina aminao zay tokony ataonao. De hitatsika moa ny raha mamaky ny toy ny tantara isika de fantatsika fa io Saoly io no tonga Paoly ary anisan'ny fitaovana nampiasain'Andriamanitra ampitatra ny vaovao mahafaly ho an'ny zao tontolo zao. Tamin'ny Zakeo de Jesoa hitany vantana nandeha de niaraka taminy sehon'ny Jesoa izy de niona tamin'ny Jesoa de niova foiny lasa volom-baovao. I Saoly nahita hazavana manelatrelatra be karapoka de nareny tompo Jesoa niresaka taminy de niova ny fiainany. Lasa Paoly mpitory ny vaovao mahafaly. Ho atsika ry havana, tsika zay manaraka izao fandarana izao, tsy ahitan'ny Jesoa aranofo andeha isika ka hiteny hoe te hiona aminao zay Jesoa, tsy ohatrany tamin'ny androny Saoly ka isany elatrelatra be de hikarapoka isika kena fantaratsika hoe tafahoana tamin'ny Jesoa. Tsy ry havana, amin'ny alalan'ny teniny no ahafahan'ny tompo Jesoa miona amintsika, amin'ny alalan'ny teniny zay isorantsika an'Andriamanitra, satria raha nety Madagasikara fotsiny de fa dika teny telo ao ny baiboly katolika, baiboly protestanta, so ny tika teny ombonana ahafahantsika miona amin'Andriamanitra. Ka ahoana ary no ahasahintsika amin'ny teny na ahafantarantsika fa miona tokoa tsika rehefa mandray ny baiboly ve, mitondra an'iny ve, mivindina an'iny, zay ny tafahoana amin'ny tompo Jesoa. Tsy ry havana, tsy zay mihitsy. Rehefa tsy manova ny fiainatsika, le fionana de tsy misy le fionana. Rehefa tsy manova ny fiainatsika, le tenin'Andriamanitra no renesitsika de tsy misy fionana tamin'ny Jesoa itsika. Ka naiza arenesantsika ny tenin'Andriamanitra na toriana amin'ny alalan'ny zapeo tahako zao, na any amin'ny toeram-pivavahana, na mety eny ambony fiara, naiza toriana ny tenin'Andriamanitra de anjarantsika ny mandiny tena tafahoana tamin'ny Jesoa ve tsika tamin'izay satsy. Anatin'ireny raha raisitsika zao ny Zakeo teo dia lay fitiavatena, fitiavam-bola, lay fanaovana tsindriazo lena de lasa miova izy. Raha neny Saoly le ny fofo ny ain'ny mpianatry ny tompo mihitsy, lasa izy indray no miaro sy nampitatra izany. Ho atsika mpanaraka ny fandaharana izao amin'ny Jehovah, rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra ny avatra mikasika momba ny fitiavam-bola,
raha toka aorian'izay ry havana mbola mitoetra atao anatintsika zany etaeta tianakareny zany, zany fitiavam-bola izany, tsy nakasika atsika ny tenin'Andriamanitra, tsy tafahoana tamin'i Jesosy tsika, fa tiantoko. Raha toy ny afatr'Andriamanitra manambara momba ny fitsangatsangana, voaraitsika ny afatra, nefa ny fiainantsika teo ihany, mbola sadasada, mbola mitsangatsanga ihany, tsy tafahoana tamin'i Jesosy tsika. Ary io tsy voatery hoe fitsangatsangana ara-nofo, fa ny tena betsaka le fitsangatsangana ara-panahy, mbola makany amin'ny dadarabe ihany, mbola manasina, mbola mandeha mijery mpitaiza, mbola mila mpanandro. Na reny tenin'Andriamanitra isika, tena mbola mijanona amin'izany, tsy tafahoana tamin'i Jesosy tsika ry havana, fa tiantoka any antsika. Ny afatry ny Tompo manambara momba ny fandeferana, voatory ny afatra, tsika mbola ao anatin'ny fizirizirina, mbola tsy mety alamina, tsy mety andefitra amin'ny zavatra atao, fa manodidiko felehibe hatrany, tsy tafahoana tamin'i Jesosy tsika. Diso zavatra iray lo, fa tiantoka ry havana. Ho atsika marary, atsika manana fianakaviana tsy salama, tena sitraky ny Tompo ry havana ny ioanantsika aminy, tena sitraky Andriamanitra ny ioanantsika amin'ny Jesosy, mba azahoantsika fiainana. Zao nofontsika izao marina fa marary atsika, fa mihoatra lavitra noho izany le fanahy, le sarobidy, le tsy mety maty, tian'Andriamanitra afonjena teny zao: te hiona aminao Jesosy, te hiona amintsika Jesosy ry havana. Ka araky ny lazaina tamin'ny Salamo 150, aza manamafy ny fotsika, meteza isika ry havana, hiaingo zany afatry ny Tompo zany, meteza isika tena andohalika ionatrehan'ny Tompo, mety izy hiankohaka, hitsaoka, satria izy no Andriamanitra. Ry havana, lalina ny fitiavan'Andriamanitra atsika, tsy misy fony overina dia iray aza, indrindra isika sy manaraka izao fandarana izao, fa mitaona atsika ny Tompo, te hiona amintsika Jesosy, ka aza manarindrina, aza mandrindrina ny fotsika ry havana, sokafy ny tanatana, hidiran'ny Tomponao, fa anova ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy, sotranao zay amin'ny teninao, manondrika ny fonay tokoa izay tao anatrehanao, dia manokatra izany mba hidiranao Jesosy. Ianao no Andriamanitra, tsisy miafina aminao no manjoanay. Enina ty alina zay ho avy ty ary, zay efa mampitebiteby anay, satria tena misy fanaintainana tsy hay tononona, hatrany am-paladika, hatrany an-tampony-dro, manaintaina fokoa, mavaivay, mamona aminay nanay mihitsy na dia nianina ho anina azy, tena reraka izay Jesosy, manatona anao izay, hita amin'ity fandriana izay
misy ny marary, efitrano zay misy ny salama. Jesosy te hiona aminao ny olonao, hiambarao anay zay tokony ialanay mba tsy hisoranay intsony lana fahavereza, fa hiara-dalana aminao zahay ho tonga olom-baovao ka mba hitenenanao Jesosy anio ny famonjena ty tafiditra antytany mba tiana ho renesiny zany Jesosy, tsy ny famonjena ara-nofy any fa indrindra ny famonjena ara-panazy sarobidy aminao, mba hiteny ianao Tompo fa ity lehilahy ity na ity vehivavy ity dia zanaky Abrahama. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, Andriamanitra lehibe ianao, mamindra fo sy mianatra, mankasitraka izahay. Amen. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy riavana ho anao sy ny ankonanao, fa Andriamanitro kosa anome mitafotafo izay rehetra ilainareo araky ny harena enim-boninahitra atolony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'ilay Andriamanitra sady raha itsika ny voninahitra mandrakizay. Amen.